io moa le araka ny teniko teo lefa hoe nalay tahaka any Frantsa ane efa nisy cohabitation régime présidentiel ny any an'afy fa rehefa tsy manana majorité ny antoko zay manana ny filohan'ny république de misy ny atao hoe cohabitation. Inona ny antony? Gouvernement rehefa tsy manana ny soutien ny assemblée nationale de tsy afaka mihitsy zany manatanteraka ny programme de gouvernement. Dikan'izany ny premier ministre sy ny gouvernement zany tsy maintsy manana ny majorité parlementaire raha ohatra ka te anatotosa ny programme anasany izy. Ka président de la république raha manana programme de gouvernement azy izy ka io programme de gouvernement io mifanohitra ny programme ny chef de gouvernement zany hoe premier ministre. Programme ny premier ministre tsy maintsy tanterahana fa tsy ny programme zay tiany président de la république ampiarina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Amin'ny tany an-dafy rehefa tsy manana majorité parlementaire izy de tsy maintsy mandefitra. François Mitterrand nandefitra tamin'ny tondrany Jacques Chirac ny tany sy ny firenena tany Frantsa. Rehefa aveo Jacques Chirac tsy nanana majorité parlementaire nadefitra ndraiky io izy fa Lionel Jospin no chef de gouvernement. Régime présidentiel fa tsy régime parlementaire anefa ny any France 5e république fa misy an'le fandanjana io zany zany hoe président zany vao tsy manana majorité parlementaire de chef de gouvernement manana prééminence. Fa zavatra tiako proposena kosa ny président zany manana domaine réservé de fanendrena ambassadeur azy fanendrena ambassadeur iny satria représentant ny président de république anovelany. Ny ina moa zao conseil supérieur de la magistrature azy ihany ko io forces armées azy ihany ko fa ministère des affaires étrangères io any premier ministre zany hoe le fandikanana le filazana zavatra foronina daholo zao atsanga manorana zao mba ilazana zavatra irina tinga tsy resaka fanirinao ary betsaka resaka lalàna